amin'ny anaran'i Jesosy ivavaka isika tompoko. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, tsofrano amin'ny alalan'ny fanainao masina ity fampianarana ity, hahavokatra ho anao sy ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Tonokiran'ny Solomona ny toko 9, ny 9 ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mampianiana anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema, aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Ilay tapany faharoa averintsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Mipetraka isika tompoko. Manaitra ny ankamaroan'ny olona manambady aloha loatra, latsaky ny 20 taona dia nanenina avokoa, ary ny ankamaroan'ireo dia zazalahy. Mbola tsy matotra tsara ny fivoarana ao amin'ny ati-doha hatreo amin'ny 17 taona, izay lazaintsika hoe majorité pénale moa io raha ny marimarina kokoa. Ny 20 taona dia majorité civile. Ireo mpandinika psychologue maro dia niombon-kevitra fa aty amin'ny 20 taona ny olona, izay vao manomboka vory sy ary tsara ny ati-doha antsoina hoe cortex préfrontal. Izy io no misana manokana ny fandraisana fanapahan-kevitra matotra kokoa, ny fanaovana draft-pandaminana, planification, takizany ihany koa ny fandrindrana sy ny famerana ny fihetseam-po, ny fandaminana ny hatairam-po sy ny fisendaorana tampoka. Ary raha mitaha amin'ireo firafitra hafa ao amin'ny ati-doha, anisan'izany ilay antsoina hoe système limbique, ilay misahana ny fihetseam-po sy ny antsoina hoe cerveau reptilien, izay tovizantsika amin'ny ankamaroan'ny zava-mananaina hafa, dia elaela kokoa izay vao tena mirindra tsara araka ny tokony ho izy ilay cortex préfrontal. Ireo no anisan'ny fanazavana ny amin'ilay hoe toa nanenina ireo nanambady aloha loatra. Fa tamin'izany fotoana izany izy taitaitra be, dia ianao ny tiako hoe, ianao ny mamiko hoe, kanjo rehefa aoriana kely aho dia nipetraka ny fanontaniana, ina ary nanambadiako an'ity? Fa tena nihiriny ave aho, nanao akory re? No avy ny tanora, lesona voalohany, aza dia maika ny ray fanapahan-kevitra tsy lera, sa ho animba ny ho avy. Faharoa, ny ankamaroan'ireo reny nijanona fianarana ka ny safidy ny anambady sy karakara tokantrano dia saika nanenina avokoa. Ny ankamaroany ho avy zany ihany, misy ny exception. Ny ankamaroan'ireny vehivavy ireny dia niakin-doha tamin'ny lehilahy, tsy nanan-tsafidy ankoatrany hoe miaritra. Zay. Ary ny ankamaroan'ny tokantranona orina katerena dia tsy fitiavana intsony no mitoetra ao, fa tahotra ny vavam-bahoaka. Ohatrany hoe forcé zany. Ny ankamaroan'ny tokantrano izay hoe couple vita fianarana, mananaton'ny asa tsara, izay vao mivady sy miaraka, miteraka, dia mahatsiaro sambatra kokory zareo amin'ny fiainany. Angamba mety azo lazaina hoe tsara orina kokoa lay ho aviny. Jereo ty sarisary tsotsotro ty, mety ho tatak'izao ny endrikendriky ny tokantrano malagasy ny ankamaroany. Ohatra, miaraka, bevoka na bevoka, dia raikitra ny mariage forcé, hasakasaka moa ny hoe diakona dadanay, hoenina be, dia tsy maintsy ataony raharaha, dia raikitra amin'izay ny mariage forcé. Dia satria mbola tsy mananantona asa mazava dia mialokaloka ao amin'ny dada sy mama na ao amin'ny rafozana, dia miala tao fa tsy mahazaka ny rafozana, dia manova trano, dia miteraka fanampiny.
ny karama tsy mahavita isam-bolana sahirana raikitra ny ady lava ho tokantrano sorena ny ady-piainana mandositra ao amin'ny revy ao amin'ny toka ao amin'ny fijangajangana korotana ilay tokantrano misaraka na farafaratsiny miaritra promax ao zany dia tonga ny dépression amin'ny fitentsika tanora dia midepre dia misy amin'izany hoe chute libre avec vitesse initiale tena hany tsoraka mampalahelo raha izany ny tokantrano tsy tsara omana ilay hoavy tsy tsara omana ilay hoavy ary dia eo ny lazana ny hoe raha zaza mahiratssaina tony manana ray aman-dreny miaina ao anaty fanambadiana milamina sy miorina kokoa eo amin'ny fitiavana dia io ny hoe tsara fanomanana ilay hoavany fa ny ankamaroan'ireo zaza maherisetra somary domadoma dia matetika ny aina tao anaty tokantrano mikorotan-dava ry tanora iankina no avinao ny safidy sy ny fanapahan-kevitra raisinao manodidina ny fitiavana mba tenenao n'izay ny eo akaikinao isa roa telo iankina no avinao ny safidy sy ny fanapahan-kevitra raisinao momba ny fitiavana mba raisao ny eo akaikinao eo makasitraka ny fiainako androany dia vokatry ny fanapahan-kevitro omaly ary ny fiainako raha-pitso na iresaka ny hoavy isika dia vokatry ny fanapahan-kevitra izay raisitsika androany ary tsy afaka misaraka amin'izany tompoko ny tontolon'ny fitiavana tsy afa misaraka amin'izany ary tsy resaka faty izy ity tsy hoe zavatra mahamenatra raha miresaka isika ny tontolon'ny fitiavana tsia zavatra izay tena tokony hianaran'ny fiangonana indrindra izany ary dia misaotra ny KTLM izay nametraka ny tilo hevitra ity ny KTLM sy ny fitiavana manoloana ny fanomanana ny hoaviny então mba veritsika miaraka ny loha hevitra isa roa telo dia misy olana napetraka eto hatraiza marina tokoa moa no mety ho anjara toeran'ny fitiavana eo amin'ny KTLM raha ny fanomanana ny hoavy ny resahany zary tia nytany anareo aza mierikerika fa ianao mihitsy zao nytaniko izao manampy ve sa manimba ny hoavinao le fitiavana iainanao amin'izao io ianao le nytaniko averiko ndray mandeha le izy manampy ve sa manimba ny hoavinao ilay fitiavana iainanao amin'izao io dia mba tintinio eo manahoana re izy iny dia misy tarebedebe ny atsaitsika any mba samy mieritreritra ny baheny daholo hoe izy re dia akory zao ny tanjonantsika amin'ity fampianarana ity KTLM miala amin'ireo fitiavana sandoka manimba ny hoavy ary mianatra miaina ny tena fitiavana marina andao averitsika miaraka andao mba ataontsika tena mafy sady fijoroan'ny vavolombelona miaraka atsika isa roa telo KTLM miala amin'ireo fitiavana sandoka manimba ny hoavy ary mianatra miaina ny tena fitiavana marina fitiavana 5M omaly toniana anao le 3 heures dia androany zany tsika iresaka ny hoe fitiavana marina 5M mety hitatsika ao amin'ny écran ao le izy ina daholo miaraka atsika isa roa telo misaina madio matotra miabo masina mety mbola misy amin'ny mahafa fa io dimy io no resantsika atsika ato le parti ato zany miresaka an'le hoe misaina madio sady mikopakopa tanana dia mamaly ndray ny ato hoe matotra miabo dia mamarana azy ny ria migradin manontolo sady mikopaka tanana manao hoe masina ao ve
fitiavana 5 isa roa telo atsika ato averitsika ndray mandeha dia atao masaka tsara fitiavana 5M isa roa telo izara efatra ty fampianarana ty ny tapany voalohany dia ijerentsika an'ireo fivoarana ara-psikolojika ny lafiny ara-pihetsepo sy ara-pitiavana eo amin'ny olona ny faharoa dia misy an'ireo teny fototra ijerentsika le hoe fitiavana ary inona ny tena hevitra le hoe je t'aime ny fahatelo dia reo endrim-pitiavana mampisafotofoto ny tanora ary mety hanimba ny hoaviny sy izay lesona ho tsoatsika amin'izany ary ny amarana anazy dia ny toetoetry ny fitiavana marina sy ny fiainana izany fitiavana izany ho fanorenana ho avy mamiratra kokoa anomboka arytsika ao amin'ny fizarana voalohany iresaka psikolojia vetivety fotsiny tsika zao ny tantarany lasa sy ny fiainan'ireo ray aman-dreny mialohan'ny torotoronina zaza anankiray dia misy fandrohizany ny amin'ny maizy azy an'ilay zaza izany hoe misy an'ireo ratra izay mety tsy sitrana na tsy voatsabo tsara dia miampitany amin'ny zaza zany aza vaiko amin'ny endriny tsotsotra kokoa betsaka amin'ireo olana ara-pitiavana sedraitsika ankehitriny ireo dia vokatra ireo ratra miafina ara-psikolojika zay nahazo atsika ka tsy mitsaboina na tsy voatsabo araka ny tokony ho izy misy mpandinika psikologa anankiray zay Louise Bourbon anarany betsaka ny mahalala azy izy dia nilaza fa misy karazana ratra anankidimy ara-psikolojika mpahazony olona ao anatin'izay le tsona hoe blessure de rejet zany hoe ratra vokatry ny fandavana na fanariana ao anatiny ihany koa le hoe blessure d'abandon ratra vokatry ny fandaozana na fanilikiliana dia misy an'ilay tsona hoe blessure d'humiliation ratra vokatry ny fanalambaraka na fanesoana izay miteraka henatra ary ilay tsona hoe blessure de trahison izay antsoina hoe ratra vokatry ny famadiana na fivadiana ary ny farany ilay ratra vokatry ny tsirariny na ny tsy fahamarinana zay tsapa ireny ratra ireny dia misy fandrohizany amin'ny fiainam-pitiavan'ny tanora ary raha tsy voatsabo araka ny tokony ho izy ireny dia mety mandringa sy mandeha ila ny fitiavany sika zao tsy mamolavolany maizy azy atsika ihany fa indrindra koa mamolavolany ampahany betsaka amin'ny maizy azy ny taranantsika ireto misy fanamarina tsotsotra zay tsara ho fatatsika tena zava-dehibe ny vanim-potoana ny fahazazana raha resaka fitiavana iakinan zavatra be dehibe la sy volana ao am-boka docteur Dodson dia nilaza hoe tout se joue avant 6 ans tsara io boky io ao amin'io boky io nilazany fa ny akamaroan'ny fiainam-pitiavan'ny olona ty aoriana dia iakinan zavatra be ny zavatra ny aina ny tao atokantrano ny ray aman-dreniny sy ny aina ny tamin'ireo 9 taona voalohany ny zaza ao am-boaka dia efa matsapa sahady ny zavatra iaina ny reny mitondra voaka sy ny manodidina azy za mba tiana entana kely ny ray rehefa bebe voka ny vatinao kalma ihany mba tambatambazo omeo fitiavana fa efa manomana ny fiainam-pitiavan'ilay zanakao ao am-boka sady ianao ka na mandritra n'ilay fahazazana voalohany aotra ka hatramin'ny 3 taona na ilay fahazazana faharoa 3 ka hatramin'ny 9 taona ireo dia famolavolana sahady mitoetra ny zaza tsy ampony fotoana raha zay nazavaina mihitsy ny makasika an'ilay hoe complexe de dupe sy ny sisa zay misy fandrohizany ny amin'ny fiainam-pitiavan'ny zaza tahaka izany koa le hoe l'art de dire non ny fahaizana manao tsia eo amin'ny fahazazana fahatelo manomboka eo amin'ny faha 9 taona io ka hatramin'ny faha 12 taona eo eo manomboka mianatra ny zaza zay ny tena izy zay vao tena scolaire ny alohany iny dia tsona hoe période pré scolaire amin'io fahazazana fahatelo io dia efa manomboka miaina ny atsona hoe la socialisation extra foyer ivelan'ny tokantranony zany le zaza eo ary misy fandrohizany amin'ny fitiavany zany
amin'ny vanim-potoana ny adolatsainto mizarazara ihany ny hoe firy taona io fa andao ataontsika hoe manomboka amin'ny faha 12 taona misy moa ny lasa loha kokoa regny le préadolescent na puberté précoce lasa na adolescence précoce ilay zany sasany azy somary lasa loha zany ny mpandinika dia nilaza fa fiterahana fanondroany ny adolatsainto vanim-potoana ny fahamaotiana miova ny vatana fa tena vanim-potoana ny krisy koa io satria ametrany'ilay zatovy fanontaniana be deabe ny amin'ny vatany ny fianakaviany ny namany ny fianarany fiarahamonina manodidina azy zany hoe ny amin'ny fisiany sy ny amin'ny hoaviny ka mipetraka reto zavatra reto manomboka manohitra izy manomboka mitaky izy manao revendication indraindray tezitra tsy fantatra tsy lera tsy intsony dia tezitra iny misy fiantsiana aza ataony manao provocation misy fisafoana misy erisetra ataony amin'ny tenany sy amin'ny afo ary reny krizy reny a dia miteraka olana ara-piatsepo olana ara-pitiavana dia misy mitsoaka ny tokantrano misy mangalatra misy mandray zava-madomelona roro rongony toka sy ny sisa ary dia misy amin'izay ilay fiankinan-doha samihafa na amin'ny zava-madomelo na amina tambazotra tserasera ary mampalahelo fa misy ireo ankizy zatovo zay tratrany antsoina hoe fikombonana repli sur soi mikombona ao anatiny ao izy tsy afaka mivelatra misy aza tratrana fanolanana erisetra ra-pananahana ny fahasarotana eo amin'ny fiarahana amin'ny fiarahamonina ny fikorotanana amin'ny fitondran-tena ara-tsakafo ary indraindray aza misy zatovo tratrany fakapanahy anapitra ny fisiany tena hoe misy fitondran-tena hitan-doza ao anatin'izany ary debedebe reo adolatsainto samy manandran-kandrana sy milalao fitiavana sahady kanefa araka ny lazaintsika terem-panomboana mbola tsy matotra ilay atodoa izay mipetraka tsara misafidy sy mamantatra mandinika mamakafaka dia lasa soloaka amin'ny fitiavana tsy tandrefy izy tratra ny fisotonana nataony mitovitovy taona aminy ary dia betsaka reo ho avy izay simba amin'ny vanim-potoana io anefa dia nisan'ireo vanim-potoana tena hoe fanararaotra raha iresaka antsika ny tontolon'ny fitiavana andao hiry sika sady hitsangana ho an'izay afaka 7:27 andininy voalohany no ataontsika tena sambatra sy mateo tia izay masipo madio fisainana mazo toerana antsika tompoko fizarana faharoa ny endriky ny fitiavana amin'ireo fiforonan-teny samihafa ary ny hevitry le hoe je t'aime efa haitsika le eros efa haitsika le filia efa haitsika le agapea misy an'izany antsona hoe epitumia zany izy io dia fitiavan-javatra tsotra tahaka ny hoe tiako ny chocolat ilay eros matetika dia lazaina fa ratsy tsy voatery ho zany izy io dia fitiavana mitodika amin'ny ara-batana ny fiatanentanana manjaka eo any fireta-po lay antsony hoe passion dia fitiavana mikendry fahafinaretana ranofo tokoa izy ara-batana maniry tsiriritra ohatrany hoe manitona lay antsaratare ivelany tsy voatery ho ratsy osika satria ny fanamasinana ny eros dia ao amin'ny tsodranom-panambadiana omeny pasteur omeny mopera ilazany amin'le hoe honofo iray hiany izy roroa mety tena ratsy sy manimba tokoa ny eros raha ohatra ka mifitetaka amina resaka vetaveta amina fanararaotana ranofo fotsiny indrisy
fa be dehibe no voasarangotra amin'izany. Misy koa ilay teny antsoina hoe ludus. Izy io dia io ilay hoe ludo lalao. Kilalao ny dikan'io. Zany hoe fitiavana andrakandrana tsy matotra. Resaka mifanadala, mifandany zara fotsiny. Flirt no zany azy. Manimba sy mandoka mamitaka izy io. Tsy misy fandraisana andraikitra fa fameriverena saina fotsiny. Dia mba mandinika anao tanora hoe sao dia mba ludus ary ty fitiavana ity. Sao dia mba resaka kiandrakandrana fotsiny ty. Dia misy ilay antsoina hoe mania. Ity teny ity dia milaza fitiavana feno fanahina, firaiketana tafahoatra ny tokony ho izy. Io ilay antsoina hoe amour possessif. Lasa amour obsessionnel be. Ohatrany hoe objet amiko ilay olona. Ary io no miteraka ilay antsoina hoe jalousie pathologique. Zany hoe ina zany? Fahasarotam-piaro lasa aretina. Diso tafahoatra. Mitarika fangejana sy famoretana ary mitarika herisetra aza ity mania ty. Misy indray ny antsoina hoe pragma. Izy io dia fitiavana maty, mandinika lavidavitra kokoa. Avy amin'ny hoe pragmatique. Zany hoe miorina amina fifanekena sy fanapahan-kevitra. Fahaizana mifampizaka, fahaizana mandray andraikitra. Tsy hoe mahafinaritra fotsiny ianao, fa tiako hiara-dalana aminao, amiko ianao. Tsy hoe mahafinaritra fotsiny ianao, fa tiako ianao ny ara-dalana amiko maharitra. Ho an'izay mpifankatia izy ho ny fanakaiky eo dia tena nety mihitsy ty. Hoe eo akaikinao ilay olo tiny. Na efa mpivady io, na tsia. Misy indray ilay antsoina hoe storge. Ny antsoina hoe storge dia fitiavana ao anatin'ny fianakaviana izy io. Firaiketam-po eo amin'ny mpianaka na mpiavana. Dia misy ny antsoina hoe filaotia. Raha hitantsika eo amin'ny écran dia io ny fandroatana azy. Izy io dia mizara roa. Misy amin'ny endriny miabo dia misy amin'ny endriny miiba. Amin'ny endriny miabo izy io dia fitiavana ny tena amin'ny fomba salama. Amour de soi. Aza afangaro amin'ilay fitiavan-tena. Fitiavana ny tena. Ilay ianao manome hasina ny tenanao, mikarakara azy, manome lanja azy, manaja ny fetra izay tokony ho zakany. Satria raha tsy mahay mitia ny tenanao amin'ny fomba salama, amin'ny fomba tsara ianao, ataonao ahoana ny ahafahanao mitia ny hafa amin'ny fahadiovam-po. Ilay filaotia io dia mety iseho amin'ny endriny miiba, amin'ny endriny negatif zany. Io ilay miteraka ilay hoe égoïsme na hoe fitiavan-tena. Antsoina hoe narcissisme excessif. Tafahoatra. Zany hoe lasa tsy miraharaha ny hafa intsony aho. Ny tenako ihany ny fantatro. Manosihosy ny hasin'ny hafa aho. Ka sady manandra tena aho no mieboebo. Tsy tandrifo zany. Tena tsy araka n'ilay voalazan'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Korintianina voalohany 7:10. Mifanohitra amin'io tanteraka. Ilay fitiavan-tena tafahoatra. Tsy marina izy io. Manimba ny tena ary manimba ny hafa. Ilay filia izay efa fantatsika raha teo dia fitiavana eo amin'ny namany io amin'ny ankapobeny. Fifandraisana miendrika fiarahana, fitokisana. Mila mifankalala tsara mba hisian'ny compréhension sy ny fifanajana. Dia mba te-antany sady mba mieritreritra n'ilay olo tianao ianao. Tena fantatrao hoe olo tianao io. Sa tianao fotsiny izy satria mahafinaritra anao. Manjamanja kely. Misy an'ilay inona moa ilay fossette. Misy an'ilay fossette kely iny. Dia lava ny volony. Tiako be mihitsy ny volomasony. Tena fantatrao ve izy? Sa carrosserie ivelany fotsiny ny fantatrao momba azy? La endrika ivelany. Ny fitiavana agape. Haitsika loatra ty. Famerenana zany no atao eto. Fitiavana faratampony izy ty. Marina, madio. Andriamanitra ny tena tompony. Tia tsy misy pentina. Maimaipoana. Manome sy mizara fahasoavana. Tsy mivadika. Tsy mitakitambiny. Matanjaka. Ary ny tena mampatanjaka azy dia izy mahazaka ary mahay mamela heloka. Fitiavana fototra izay manadio rendrim-pitiavana hafa rehetra ny tany saiko teo. Ao amin'ny agape dia dioviny ny endrim-pitiavana hafa. Isika tanora
raha mamikitra mianatra amin'ny fity agape dia manomboka manomana tsara no avintsika isika satria ao amin'ity fitiavana agape ity no misy an'izany hoe matanjaka mahazaka mamela heloka tsara ity fitiavana ity andao vakitsika miaraka ny Korintiana voalohany toko 7:20 andininy faefatra ka hatramin'ny fahavalo eo amin'ny écran eo izy dia vakitsika rehetra miaraka amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy ataovy mafy ampiarahana andao veritsika indray mandeha ao amin'ny écran ve izy dia andao ary iarahantsika ary atao miaraka tsara amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehareha tsy moeboebo tsy manao izay tsy mamendrika tsy mitadiny azy tsy mora sositra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay fa inona kay ny tena hevitra le hoe je t'aime tsangano ny tanana izay efa niteny an'io teny io tao ambony ary misy tsy sa manangan-tanana mba fantatrao ve ny hevitra zany lay teny latinina tranainy nakana azy io dia hoe te voglio bene ny heviny amin'ny teny frantsay dia hoe je te veux du bien ao mba veritsika hoe zay je te veux du bien zay no heviny maniry ny tsara ho anao aho ny iriko ho anao dia ny tsara miketrika zay asoa sy asambatra anao aho zay ny tena dikan'io dia rehefa miteny an'io ianao ka tsy zany ny ao an-tsainao dia aza miteny hanahirana hanimba ho avin'olona ny tena heviny dia le hoe maniry ny tsara ho anao aho ao ambadika an'le hoe je t'aime 586 moa fanaovanareo azy ao ambadika an'le hoe tiako ianao I love you ambadika an'izay dia hoe tompona andraikitra ny aminao aho zay ny dikany tompona andraikitra ny aminao aho tompona andraikitra ny amin'izay ahasambatra anao raha hitarina lavidavitra kokoa io avy amin'io ny avian'ilay teny hoe bienveillance bénévolème zay izy amin'ny teny latine vouloir du bien pour autrui zany hoe maniry ny tsara ho an'ny hafa ka ao ambadika an'le hoe je t'aime dia hoe ny tsara no iriko ho anao zay no ambadika ka raha tsy zay ny irina ho an'ilay olo tianao io dia mieritrerety ianao misy boky anankiray zay ny vakiko dia hoe bona vigilantia bonne vigilance zay ny nakana n'ilay hoe bienveillance na bénévolat reo zany raha hitarika daholo reo tahaka ny hoe miaritory mihitsy aho mba hahasambatra anao misy andraikitra tompoko ao ambadika an'le hoe je t'aime fa tsy teny eo am-bava ihany ny hoe tiako ianao dia hoe vonona ny aino anao aho vonona ny comprendre anao aho zay ny heviny vonona ny comprendre anao aho ndraindray nefa antsika ao anatin'ny fitiavana rehefa mba manao zavatra tsy mety amintsika le ankilany dia ny hitsara sy ny anameloko ny maimaika atsika mba dinionareo moa ty amin'ilay voalohan'le mbola le mifankaty be misy zay tsony hoe période euphorique zay amin'iny voalohany iny zany dia dia mahafinaritra reny fijerinao dia tsara reny regaranao tiako be fa rehefa miaraka amin'izay 2 taona 3 taona asa mifanabetare ina moa ty maso miova le resaka le regarana finaritra teo lasa ny ohatrany hoe be maso koa ianao fitsanganana fahatelo zao mitsangana impitsika dia miala teto
andininy faharoa amin'ny hira fa 7:20 sy 700. Mazo toerana tompoko. Tena mifamatotra fampianarana io hira io a na le toniny fizarana fahatelo. Reo endrim-pitiavana mety animbany ho avy sy ireo lesona azo tsoana amin'izany. Hay ve be dia be reo fitiavana mbola tsy matotra e. Hay ve be dia be reo je t'aime sandoka. Dia be dia be koa reo je t'aime aussi sandoka. Je t'aime aussi. Ka samy sandoka aby. Na lay voalohany na lay faharoa. Fitiavana sandoka no mifamatotra. Raha be. Hay ve misy reo fitiavan-jaza mora marefo dia mora mianjera. Fitiavana mora ambakaina, mora rirarira. Tsy mahazaka sedra. Mialatsiny amin'ilay teny lazaiko eto, ohatrany hoe amour de lait. Meta ohatrany hoe dent de lait. Manina ny dent de lait? Ny dent de lait ao izy dia rehefa avy ao atao akory? Tsy maintsy esorina miala. Fa misy fitiavana ohatr'izany. Miorina ao anaty andrakandrana fotsiny, fafinaretana fotsiny, miangitraingitra kely. Mafinarinaritra fotsiny eny. Tsy mba mikatsaka ny mahasoa fa ny mafinaritra ihany. Toy izy zao, ny mahasoa aloha atsika ato miteny, atao sady mikopakopaka. Ny mahasoa aloha dia mamaly ny aty miaraka amin'ny tribune vao ny mafinaritra. Isa roa telo. Dia atao misarisary makely. Ny mahasoa aloha dia mamaly ny aty vao ny mafinaritra e. Ao a, isa roa telo. Dia makasitraka ny amin'ny tribune fa dia tena mafinaritra. Lay fitiavana dent de lait ty zany, amour de lait, io tena manimba ny adolatsento. Manimba ny tanora io. Rehefa tonga amin'ny âge de puberté dia voaomana ny vatana afaka miteraka. Dia raha misy zavatra ataonao tsy araka ny tokony ho izy dia mety miteraka. Dia ny olana nefa dia simba no avy ny tanora. Dia resantsika teo ilay fitiavana ludus, ilay resaka kilalao fotsiny. Dia misy ilay mi-crush. Mi-crush. Iny crush kokia? Iny izy iny. Dia misy ilay mi-flirt. Izy aby an'izao. Ataon'ny tanora. Ry tanora, aza atao kilalao ny fitiavana. Ao samy miteny amin'ny eo akaikiny eo. Aza atao kilalao ny fitiavana. Sady mba mitsikitsiky ianao no miteny azy, aza atao kilalao ny fitiavana. Ao hentitra be indray, hentitra be ianao no miteny azy, aza atao kilalao ny fitiavana. Misy an'izany hoe fitiavana amin'ny chat, fitiavana amina inbox, fitiavana ny anaty tambazotra. Io mety manombotomboka amin'ilay hoe bonjour. Dia mitohy kely dia quoi du neuf. Dia mitohitohy kely dia inona ny zavatra tianao. Dia mitohitohy makany. Ny hafarany nefa dia lasa amour virtuel any anaty tambazotra. Dia misy zany tsony hoe love bombing zany. Le love bombing io dia zao hoe
mandefa message telopolo agny indray andro tiako ianao hoe ny volana laiko ianao hoe mbola tsy tany Antananarivo izy amin'io dia ataony daholo ilay teny mamy sy ny sisa dia kantsy fitiavana sadasada ihany dia misy ny tiktok love misy zay bebena zay miteny hoe dia toktok le tiktok zany dia zany toktok lazay ny tonia maly voaray zay tamin'ny avatra misy fitiavana ohatr' zany lasa ohatrany hoe sao le fitiavana aderaderany amin'ny tambazotra eto zahay fakaty mandrakizay tsy misaraka mihitsy kano tsy ela akory dia rava fitiavana sao fa tsy mba slow nefa dia hoe mila mba mandeha milamina miadana calme tsara reny fitiavana reny dia fitiavana tsy mba manana repère fitiavana tena hoe manimba ny tanora io ny fo tsy mba kilalao averina zay ny fihetsepo tsy mba seho atambazotra ny fitiavana marina tsy mba resaka vidéo viral fa ny fitiavana marina dia 5M tadidinareo le tamin'ny voalohany atsika ato misaina madio dia ny ato matotra miabo dia ny ery ao ary averintsika sady fijorovam-bela atao mafy tsara ny fitiavana marina dia 5M atao mafy tsara ny atsika le hoe masina ny eny amin'ny tribune averintsika indray mandeha ary avy ato isa roa telo ny era tamin'ny tonia hoe ho tononoko mivatana ve tonia mahakasika ny sipa dia nahazo tsodrano dia sodra tompo dia inona ny hevitra zany sipa zany eto tsy ampanangan-tanana tsagany tanana zay manana sipa tsa zay amin'ny lafiny ratsy mihiba zany izy io dia adika tsotsoratra zao mety tsy mimokevitra amin'ity nareo fa dia misy ohatr' zany simbaiko iarahako piteko ariako ny any sasany indray dia hoe ny sipa mira sehatra ifamitahan'ny mpifankaty adala amin'ny lafiny ratsy izy zay izahay ao amin'ny centre eva ao ambatomena ao fianaratsoa ao amin'ny akarany misy azy io ao amin'ny katolika dia nylazana ian'le hoe sipa dia tahakitahaka izao saino ihany ny planina tao izay ny heviny ina hoe le izy mba teneny le ho akaikinao saino ihany ny planina tao satria tsy lay manao sipa na lay hoe tsy lay hoe manao sipa na tsy manao sipa tsy any ny olana tsy izay no rehefa matarany hoe hendry lay tanora eto ny zanako vavy ary dia tiako mihitsy hoe miaino an'izao izy tsy le hoe manao sipa na tsy manao sipa tsy izay no refy fa ny refy dia ny hoe lalatsaina manao ahoana no entinao manao sipa na tsy manao sipa rafitsaina manao ahoana araka ny sitrapon'Andriamanitra ve lay valeur na soatoavina tandrovinao amin'ny fitiavana manao ahoana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ve araka le nyresantsika teo tsy mbola mpivady tompoko ny misipa aoka zava ny resaka tena samihafa ny atao hoe mpivady sy ny atao hoe misipa tsy mbola vadinao ny sipanao io fa ny sasany nefa dia ataony mpivadivady ao miantsoko ravady miantso anah le tsy ravady ao voatsa vita mariage io dia ao ravady ao fa ny atao hoe sipa zany nery tanora dia hoe voafetra ny dozy ny fihetsika azoko atao voafetra aza ny fotoanana tokony iaonana sy ny sisa ezahana soroana ny fihetsika na toerana mety hitarika any amin'ny foarapefy ohatra ny fitokatokanana tafahoatra
ny fifanoroana maharitra raha tsafosafo, ny tena fietsika na sary mandrangitra filana, ny toerana mangingina sy maizimaizina. Ho an'izay nanaraka ny zakam-paritany tany Andorany Maitso tany amin'ny SPAF dia naharaka tsara nyity. Avy ny SPAF. Tadidinareo ve? Zao ilay izy hoe isolement plus obscurité égale. Zay ilay izy. Isolement plus obscurité égale danger. Mba ho tadidy tsara dia ataontsika ohatrany teo. Ny ato manao hoe isolement, dia za manao hoe plus, dia mamaly indray ny ato obscurité, dia za manao hoe égale, dia ataovy mafy be danger. Andramantsika isa roa telo plus égale. Nefa tamin'ny alina zao dia mbola nisy nanararaotra an'le hoe nitokatokana sy maizimaizina ka ilay izy danger. Averintsika dia ataovy mafy tsara fijoroana vavolombelona. Isa roa telo plus égale. Alô tsika ety aloha mba manampy ny eny amin'ny tribune. Lasa adino anareo. Zafady ray aman-dreny. Ao ary isa roa telo plus égale. Samy hafa tompoko ny atao hoe mpivady sy ny atao hoe mpisipa. Tsy mbola miroso amin'ny firaisana ranofo aloha ny mpisipa. Atao direkta zany ny resaka. Ary samy hafa koa ny atsoina hoe virginité sy ny atsoina hoe seconde chasteté. Ny atao hoe virginia dia hainareo zay. Fa ny atao hoe seconde chasteté dia zao. Mandre an'ity fampianarana eto amin'ny zakabe faharoa amby roapolo ny efakatelo mety manakara ity izy. Dia resy lahatra izy fa hiazona ny fahamasinany dia tsy hanao ilay fanao mahazatra intsony aloha fa hiandry an'ilay mahampivady. Azontsika ve? Resy lahatra izy androany fa hoe hay ve diso ny lalako teo aloha. Dia hanao ny hira fahatelo sy dimanjato izy ny andiny fahatelo ka amin'izao sisy zao mikasa ho tompo ao, hanao zay no afaranao, hanaraka anao am-po. Satana dia ho laviko, afoiko zao tontolo zao, raha fesiko ny nofoko fa ianao mpamonjy eo, mpanafitra tsy foiko no sisa hotopoiko. Seconde chasteté. Miova ny fanaoko manomboka amin'ity zakabe ity. Ary zany ny rarina indrindra. Mba ho tafiditra ao amintsika ny lalatsaina antsoina hoe abstinence. Fifadiana ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana. Mba averintsika hoe zay définition tsotsotra zay. Fifadiana ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana. Ny atao hoe mijangajanga tompoko dia zay rehetra manao ny fanaony mpivady nefa tsy mpivady. Zay. Mazava zay. Ny atao hoe mpijangajanga dia zay rehetra manao ny fanaony mpivady nefa tsy mpivady. Dia mialohany ianao ny fanao mpivady dia mba jereo vadinao ve io? Dia rehefa tsa izy, oka aloha. Oka aloha. Ary na nefa manambady dia tokony mametraka an'izany fanontaniana izany. Vadiko ve ty? Dia raha tsy izy, miala teo. Miala teo. Eka. Saia manao tsia. Za miteny saia manao dia mamaly anareo tsia. Saia manao. Saia manao. Tena tokony ho saro-piaro amin'ny vatanao ianao. Tena hoe sy ho fitsipika ifampitondrana ny fanaovana sipa. Asa atao ambanin'ny zavatra ny fitafy satria mety miantso koa reny. Saia miala amin'ny naman-dratsy. Saia miala amin'ny naman-dratsy. Misy ireo mpisipa izay lasa mpivady. Saingy misy ireo lasa mpivady tsy fidy noho isika. Mpivady forcé. Dia noho izany, tsy hoe keko daholo izay tadiaviny dia amin'izay hoe mba alainy vady. Diso anao mademoiselle. Diso ianao raha izay ny planina anao. Alao dia ekina any izay tadiaviny dia amin'izay mba lasa vadiny. Votsa. Ny fitiavana marina dia izay mifototra ao amin'ny
fanambadiana mary ny mpisipy ane mbola afaka misaraka zay tsy midika hoe misaraha sao dia tonga mivoaka eto tsika dia andray telefony tafa-tsisy tsony atsika misaraka tsy voatery hisaraka ny e fa aza dia sa tafahoatra mangatao fahendrena mba tsy hisisika fa misy ane olona exany sasany alao mba hoeto mihitsy nazava azy ty hoeto hitanareo nitondra n'ity brouillon ty misy olona zany tia olona anankiray dia tsara tare ohatra zao izy saingy nataony brouillon dia makahafa koa ianao indray ny tena tiako hoe le teo iny zany soloaka ka ity faharoa ty nataony akory koa nataony brouillon ndray mpandeha koa any dia ny sasany moa dia manana brouillon 5 ny sasany 9 ny sasany mihoatra fiera mihitsy mirere ny anazy zay aloha dia efa ratsa-tanana maromaro mbaka misy aza dia brouillon samy brouillon mba mifaraha le brouillon dia efa exany tarity exany tarity mba ny samy ex dia igny no miaraka indray rehefa avy eo raha ny tokony io zany ty dia nidioviko tato ohatra zao hasakasaka ny rahoana ty vao hiverina amin'ny original azonareo ve nataoko exemple ohatra zay izy mba ho azy ny tanora tsara ohatra zany angery tanora le hoe lasa brouillon ianao anaova mety atao brouillon za manontany anaova mety atao brouillon dia na ianao mamaly eny na ianao mamaly tsia ao mety atao brouillon ve ny KTLM mety atao brouillon ve nareo dia manomboka androany ary tsy hoe tsy mety atao brouillon fotsiny fa aza manao brouillon olona ao tenenina manao akaikinao aza atao brouillon tsony hoe ny olona hoe aza atao brouillon tsony hoe ny olona hoe tsy aleo ve madio dia mandray madio ao avereno zay tsy aleo ve madio dia mandray madio ka rehefa mitady anadala sy mitapitaka ny mpisipy mbola afaka misaraka rereto eka afa makony hoe mpivady afaka mamoy dia mba marary kely marary be moa ny sasany dia ny laozany fa aleo laozany manaraka ny sitrapon'Andriamanitra toy izay miaraka aminy nefa mifitetaka amin'ny loto sy ny fijangajangana fa le izy koa le tsy voatery hoe tsy maintsy manao sipa ary tanora sa ahoana ozy nareo nga ve dia voatery hoe tsy maintsy vehivavy anankiray 3e année teny amin'ny université mbola tsy manao sipa izy dia mehezany namany le vehivavy namany any me azy ndrika dia tsy azoko mihitsy 3e année L3 dia mbola tsy tena nilaozany toetrandro tsy haiko misy tsy ao mihitsy ndrika dia zao ny valiteniny je ne suis pas comme tout le monde je suis unique au monde mba verena zay je ne suis pas comme tout le monde je suis unique au monde tsy voatery zay ataony be sy ny maro dia ataonao fa raha zay dia ny lalanao aleny be sy ny maro zay vokany ihany dia iny no anao fa tsy voatery tsy maintsy manao sipa zany afaka atao lara-pahamena ny fianarana sa tsy zay ve afaka atao lara-pahamena ny fanomanana no avy aza maika moa raha hotratra io ao ny mahasoa aloha atsika ty amin'ny ilany dia mamaliny amin'ny ilany isa 2 telo ny mahasoa aloha averina isa 2 telo dia mety ho tsarona ty mon avenir d'abord et le plaisir après hoe misy mikotikôty ianao zany manadala mba imagine moa dia ozy ianao mamaly mon avenir d'abord le plaisir après tra ny alahira hoe ny hoafiko aloha zao ny fantatro dia io ny tratrariko sady andrianiko averena zay ny hoafiko aloha zao ny fantatro
dia io ny tratrariko sady andrianiko. Raha afaka nanao lamako moa tsika dia nataoko lamako io. Fa ao anatin'izany tena hoe aza dia maika, aza dia maika. Fa tsy voatery mpamitaka daholo ny tovolahy sy ny tovovavy. Tsia, misy ireo tovolahy tsara, misy ireo tovovavy tsara, misy ireo katelema izay manana toe-tsaina, lalan-tsaina miabo, mandala ny hasy ny fitiavana marina, ary mikolo izany fitiavana izany. Ireny tanora reny, sari-piaro, amin'ny mahasoa izy, ny fianarana, izay atao hoe lova tsara indrindra, any manana ny hoaviny, dia mifantoka amin'izany izy. Ary na manana olo-tiana izy, dia mifantoka amin'ny mahasoa ry zareo. Mahafinaritra mijery olona miaraka, tena hoe mifampikendry ny mahasoa. Sa tsy izany ve? Kopakopa-tanana ho an'ireny olona reny hoe tena nataony amin'ny fitiavana hoa masina, 5e ny azy ny fitiavana. Kopakopa-tanana, misaotra anareo. Izy ity no manokotran'izao izy eo amin'ny écran, fa ataontsika ohatr'izao ilay fanaovana azy. Ohatra hoe, izany tena lamako dia ozy nareo hoe zange any Jesosy e. Dia hoa lamako zange any Jesosy e. Avy ireny, za tsy manao an'izany fa kalma ihany raha avako izany. Zay a. Dia rehefa za hoe atambaro, dia ozy nareo hoe tsia. Atambaro, tsia. Dia ny fanotelony a, za miaina ny tena fitiavana. Ao a, andramantsika ary, afaka mandiso tsy maninona. Lamako. Lamako. Avereno. Avereno. Atambaro. 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 Za miaina ny tena fitiavana. Ao a. Ao tsara. Andava mitsanga antsika manao ao ary. Dia sady makamakaina tsara. Rehefa misy olona mitaona anao amin'ny zavatra tsy mety, tadidio ty fampianarana teto amin'ny Zakabe, teto Manankary ty. Lamako. Lamako. Avereno, za tsy manao an'izany fa kalma ihany rava. Avereno. Atambaro. 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 Za miaina ny tena fitiavana. Eo ihany tsika. Misy ireo tanora mikolo ny fitiavana. Tsy hoe tonga lafatra izy ireny, fa miha tonga lafatra. Tsy hoe lavorary, fa miha lavorary. Ary io tena mahafinaritra amin'ilay vavaka ataontsika amin'ny fiangonana Loterana. Isan-kalahady dia voatonona ty vavaka ty, na amin'ny voalohany na amin'ny farany, amin'ny fanomboarana na amin'ny famaranana. Itombonay amin'ny finoana, inona toy an'izay? Mba hiatsara isan'andro, isan'andro zahay amin'ny fitondran-tena masina. Ry katelema, aoka hiatsara isan'andro, isan'andro ianao amin'ny fitondran-tena masina. Izay ty miandro hoe, izay ty mahandry. Hovakitsika kely fotsiny ilay alamako teo. Zange any Jesosy e, za tsy manao an'izany fa kalmera dia hoe za miaina amin'ny tena fitiavana. Zay ilay atambaro voalohany. Dia atambaro faharoa 489. Dia ilay atambaro fahatelo andininy fahatelo. Dia aorian'izay dia ataontsika ny 489 andininy fahatelo. Ao ary. Lamako. Lamako. Avereno, za tsy manao an'izany fa kalma ihany. Avereno. Atambaro, za miaina ny tena. Atambaro. Rehefa atambaro faharoa dia 489. Atambaro. Dia ny atambaro fahatelo ny andininy fahatelo. Atambaro. Izao ny voasoratra amin'ny andininy fahatelo. Koa halaviro ny fitao-mandratsy, ny fisaikazana tsy mba masina, fa ny tian'ny tompo dia olo-tsoa amin'ny tafy, fa diova ny fanahy masina. Io ary ny hira ataontsika izao.
hamarana ny zao fampianaran'izao tsika mazao toerana ary ny toetoetry ny fitiavana marina sy ny fiainana izany mba ho fanorenana ho avy mamiratra sy tsara kokoa. Ny atao hoe fitiavana marina ry tanora malala tsy hoe fihetseha-pona retareta ny rendrarendra ivelany manaitra ny maso, satria ny fitiavana marina dia famatorana ara-pihetseha-po izay manafaka fa tsy mangetsa. Ny fitiavana marina dia tsy mba fitsiriritana nalana fafinaretana ranofo fotsiny toy ny lolo mitety voninkazo rehefa azo ny mamy dia ilozana. Ny fitiavana marina dia ny fahasahianao miezaka mampitombo ny fahatsarana ao anatinao ary miala tsikelikely amin'ny fahazaran-dratsy izay mampalahelo ny olo tianao na manimba ny fiarahanareo. Tsy mba fitiavana tselika zany fitiavana marina zany. Misy fitiavana toy ny ranotrampo be fiavy fa mora ritra, fa ny fitiavana marina dia fianaranao ny hira ny fon'ilay olo tianao sy ny hihiranao zany rehefa adininy. Tsy hoe mifampijerijery fotsiny ny andany sy ny ankilany fa ianareo roa miara-mibanjina tanjona iombonana. Ny fitiavana marina entina eo ambony alitara. Ny fitiavana marina tsy mba fanararaotana ranofo na hoe fanaovana firaisana ranofo, tsy resaka hetra io ka hoe ateriko alao, tsy hoe matimatim-pitia, tsy hoe fitiavana mitsingevaheva, bloky lahy ho mamboatseva, finy atsy, maminy aroa, tsia. Ny fitiavana marina tsy hoe tia amin'ny lafitsarany fotsiny, fa tia amin'ny maizy azy manontolo, vonona ny fampitaisa, ifanasoa miaraka aminy. Ny hoe tia dia tia amin'ny maizy azy rehetra. Ary dia izay indrindra ny fitiavana marina. Mandefitra, miray fo, miray saina, mifampatoky, mahafoy tena. Je te veux du bien. Tiako ny asambatra anao. Ny hoe fitiavana marina dia olon-droa mifampitondram-bavaka. Avereno zay. Ny hoe fitiavana marina dia ianareo roa mifampitondram-bavaka. Isa roa telo? Cinq M, sady mikopakopaka isika. Ny fitiavana marina isa roa telo? Misaina, matotra, madio, miabo, masina, ao atao mafy be. Isa roa telo? Misaina, matotra, madio, miabo, masina. Iainy ny fitiavana marina. Sahy misaraka rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra le zavatra iarahanao ao ka mety manimba. Ilaina ny fotoana ifampizahatoetra ampanajana, mametra fitsipika sy fetra avy aminao na avy aminareo dia ajao. Aza misengisengy fakapanahy, ne tente pas le diable, sahy manao tsia. Halaviro ny fitafy izay mihantsy na mandrangitra filana. Dia mba mifanohana amin'ny nofinofy tsara mba ho fantsipitahina ho an'ilay olo tianao ianao. Mametra fototra tsara ho an'ny hoavy. Mianatra aloha zao. Ny hoaviko aloha zao ny fantatro. Dia samy miezaka, samy mifanome korazy. Dia mba miara miosiny, miara tafity. Dia mikendry ny famoronana azy, ny ampandrosy ny fiariana, samy miketrika, samy misakra. Ialao ny tokantranomaso fa manimby zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Entom-bavaka ny fiainam-pitiavanareo. Tsangantsika amarana azy tompoko. Jesosy Kristy no mpanolotsaina tsara indrindra amin'ny fitiavana. Izy no ametrahana no avy. Hira fa 7:700 ny andininy faefatra farany.
enganeny katelema rehetra dia iaina ny fitiavana marina ary azadiny fa no avy dia tsy voafetra eto amin'ity tany ity ihany fa hatrany an-danitra koa ary isika katelema dia tao amin'ny fanahy masina mba ho vavolombelona zany tena fitiavana zany ho matoky hatramin'ny fahafatesana fitiavana marina izay manorina sy manarina antsika dia mitaona antsika hibebaka ny amin'ireo karazam-pitiavana rehetra izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ireo karazam-pitiavana izay tsy tokony ho nataontsika nefa nataontsika mitaona antsika hibebaka ny amin'ireo karazam-pitiavana izay nataontsika nefa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra mitaona antsika hibebaka mba ahafahantsika mametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny ho avintsika rehetra ivavaka isika tompoko fanahy masino apetraka eo am-pelantananao zao fampianarana izao esory izay rehetra tsy araka ny sitraponao engane mba ho voafantina izay tena sitraponao sy vano ao aminao ka izay sitraponao no tsaronay hanananay katelema fitiavana marina araky ny sitraponao ahafanay manomana no avy araky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen dia ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra misaotra tompoko